Nanehony tsy fahafaliny ireo mpivarotra etsy amin'ny hitsena Somana Tombontsenosy manoloana ny fitakiany lefitra faharoan'ny boriboritany faefatra lela vola amin'ny tetina 5,000 ariary ividianana karatra mahampivarotra biometrika. Voalaza tokoa fa voaraka eo amin'ny tsena izay tsy mandoa izany. Nilaza kosa ireo mpivarotra fa mifono ambadika hafahafa izany paikady vaovaony komina Antananarivo renivohitra izany. Manao atsy zany raha aminay aloha le resaka manay mpivarotra le resaka eto amin'ny indraikitra ny tsena. Ty zany ohatrany karazany hoe manana fahefana izy raha mifalalaka dia hoe manarara-pahefana. Nefa ny zavatra tsy mazava aminay zany le karatra ny ambadika le karatra izao. Dia izao ndefa mivory le karatra ho raisin'ny mpivarotra. Dia fa nisy moa nandray zany satria hoe wakatona ny tsena rehefa ohatra ka tsy andray antinareo. Dia ohatrana aloha zao dia mbola tsy nandray satria izao andro fanazavana andrefa tsisy. Fa raha ohatrany hoe akatona aloha ny tsena dia hoy zany hoe kamba tsy hety andro zany satria izao fananako efatra taona tsy haiko ny lany tany amin'ny hôtel de ville anakaty voana be misokafa ty tsena ty zany teto. Dia ahoana moa zany asorinao amin'ny vola 10,000 ariary. Manamafy ny ihany ireo mpivarotra noho ny tsy fisian'ny quittance na reçu ho an'ireo mpivarotra nandoa-vola ividianana le karatra mahampivarotra. Misy koa anefa ireo mpivarotra izay nilaza fa efa lany daty ny karatra ka tsy hitany izay antony tokony handoavana vola ho an'izany. Nilaza ny efa nangataka fiorina amin'ny ben'ny tanàna ireto mpivarotra ireto kanefa tsy nahazo valo-mahafa-po aloha hatreto. Misy 5,700 izy ireo voakasiky ty hikaratra biometrika vaovao ty. Mbola tsy misy hetsika ataon'izy ireo aloha fa miandry ny fivoaran'ny toedrarà ireto mpivarotra ireto.